enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. fahalomerabantsika tsirairay avindray tratra izao fotoana manokana zay nresantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny izao amity alatsinainy ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao hatrany ary mirary ny soa indrindra mba homba mpitiavana sy mba mpitahinana isika alohandirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavakisika. Andriamanitra tianay tsara indrindra ho isaoranay ianao satria mbola manokatra ny fahasoavanao aminay manome ny tsara indrindra mba tonga anay habanjina anao sy hibanjina zavatra lavitra azahoanay fiainana mandrakizay. Misaotra anay koa izay manome ny fanainao masina sy ny tafiky ny lanitra mihitsy aza hiambina anay sy hijery izay mahasoa anay. Mboary izahay ary te feo hatrany mba ho zanaka malalanao afafenony ary aoka hitoetra amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy eto ianao aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe famerenana ny endrik'Andriamanitra. Efa naniry ve ianao ny hiverina amin'ny fotoana taloha mba ohatra n'ireny zazakely ireny mihitsy zaza tsy mana-tsiny indraindray manana faniriana mitovy amin'izany koa nefa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no arian'Andriamanitra ny olona mba ny eo ny endriny amin'ny toetrany sy ny fomba fanaoany. Hoy Madamo White amin'ilay boky mahakasika amin'ny fanabeazana manao hoe rehefa avy teo an-tanan'ny mpamorona i Adama dia nanana fitoviana tamin'ny mpamorona azy teo amin'ny toetrana ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy. Genesis moa dia manao hoe nahary ny olona tahaka ny endriny Andriamanitra ary ny fikasany dia ny hoe arakaraka ny aretan'ny androm-piainan'ny olona no anehoany amin'ny fomba feno kokoa ny endrika io dia vao maika mampiseho ny voninahitry ny mpamorona. Taorian'ny nandotoan'ny ota ny toetran'olombelona dia ny famerenana amin'ny laon'ny endriny ao amin'ny zanany ny tanjon'Andriamanitra. Tsy azo averina ny drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany raha tsy avelantsika merina ny fisainantsika sy hanavaon'ny saintsika izy. Ny saina vaovao dia lasa zava-misy rehefa mianatra ny manana ny saintsika Kristy. Rehefa manaiky an'i Kristy ho mpamonjy sy tompontsika manokana isika dia lasa olom-baovao mitady azy isan'andro ary maniry ny tombo ao aminy mihitsy amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny famakiana ny teniny ary ihany koa ny fikatsahana ny tovy aminy mihitsy azy ao anaty fankatoavana. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ny fizotry ny fisainantsika dia ho anankiray amin'ny azy, ho lasa faniritsika ny faniriany ary heritreritra sy hanao tahaka ny Jesosy mihitsy aza isika. Ny vaovao mahafaly dia ny hoe azo atao tokoa ny fiovahana noho ny fanampian'ny fanahy masina. Araka ny voalazan'i Madamo White manao hoe mba hamerina amin'ny olona ny endrik'ilay mpanao azy, hampody azy ho amin'ny fahatanterahana izay nahariana azy, hampiroborobo ny fivoaran'ny vatana sy ny saina ary ny fanahy mba ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny famoronana azy. Tonga saina dia ho asa fanavotana izany. Izany ny tanjon'ny fanabeazana, izany ny tanjona lehibe eo amin'ny fiainana. Ny fanavotana dia mikendry ny hamerenana sy hampivelatra ny olombelona mba
mba nehoana ny endrik'andriamanitra zany de mitsanga rehefa mijery tsy tapaka tahaka ny fitaratry ny voninahitra ny tompo isika mba iova ho tahaka n'izany endrika zany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny ao amin'ny fanahin'ny tompo. Tsy maintsy manolotra ny fiainantsika amin'ny fanahy masina isan'andro isika indrindray isaky ny fotoana mba ahafahana manova ny fiainantsika na toy inona aza ny fahampitenan'ny fisainantsika na ny ihany koa ny fanimbanany fihetsepontsika. Andriamanitra kosa de manolotra antsika ny fanahiny masina mba hanorina sy amerina ary hanavao antsika avy ao anaty hatrany. Lehibe Andriamanitra ka afaka mitantana ny entantsika rehetra, ny ratra, ny tahotra ary ihany koa ny fahatsapantsika rehetra. Tsy misy tendrombohitra ara-tsaina na ara-pihetsepo lehibe loatra ka tsy hain'Andriamanitra manampy sy manasitrana. Marina fa tsy misaraka ny vatana ny ati-doha, anisan'ny vatana ny ati-doha tahaka ny aretina ara-batana hafa ihany koa ny toe-tsaina sasany de mety tsy ho sitrana amin'ity fiainana ity ary amin'ny toe-javatra rehetra de hoy Tompo aminao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Amen. Andriamanitra tsara andesan-danitra misaotra anao ny amin'izany fitiavanao izany, misaotra ihany koa fa mikendry izay rehetra mahasoa ny tokoa ianao magataka aminao izay amin'ity an'ity mba hanovaonao anay hatrany, mba ho mpanompo mahatoky izahay, mba hiverina amin'ilay endrika izay nanananay hitovizanay aminao ka ahafahanay mitombo amin'ny fahamasinana, mitombo amin'ny fahamarinana hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.